Faly miarabantsika tsy avindray tratra ity latsinainy maraina voalohany volana desambra ity. Miarabanao tratra ny an'ity anio ity mitomboka indray ny volana desambra ary mitondra mbavaka anao manokana mba hitombo fitahiana, mba handroso hatrany isika tsy hemotra fa ho amin'ny fankahirezana izay avy amin'ny Kristy irery ihany. Alohan'ny hidirantsika ny hamofinainan'io dia vavakisika. Ry Tompon'Andriamanitra misaotra anao izahay fa nomena tombontsoa indray amin'ity anio ity. Dia ny ahafahana mandray ny tenao misaotra ny amin'ny fofona mavela izay avy aminao. Misaotra ny fanainao masina izay mitarika anay hifantoka ny amin'izany ihany koa ary ny ahafahanay mitsinjo anao. Ampianaro izahay ho tian'ny marina ary aoka anay izahay ho vavolombelonao tokoa n'aiza n'aiza misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fantany ny ondrany tsirairay. Alaina amin'ilay lioka toko faha 5:7. Manao hoe lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny ampanota anankiray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 5:70 izay tsy misy tokony hibebahany. Amen. Ny mpitandrina dia tokony ho mpiandry ondry. Antsoina hoe lohan'ny mpiandry ilay mpanavitra antsika. Na amin'ny toerana ambany isika, na amin'ny toerana ambony, na eo amin'ny aloky ny toe-javatsarotra, na eo amin'ny tara-pahazavan'ny fiadanana, dia ondriny, andian'ondry izay tandremany ary eo ambany fiahian'ilay lohan'ny mpiandry. Ny lohan'ny mpiandry dia manana mpiandry tarihiny izay hamindran'ny fahefana hiahy ny ondriny sy ny zanak'ondriny. Tsy misy very izay ao ambany fiahian'ilay mpiandry lehibe ary izy dia tsy manelikilika na dia izay malemy indrindra amin'ny adian'ondriny aza. Ny fanoharana mahafinaritra momba ny ondry very izay nataon'i Kristy mitantara an'ilay mpiandry nandao ny 5:70 ka nitady an'ilay very dia sary maneho ny fikarakarana ataon'ilay mpiandry lehibe. Mamerimberina manisa an'ireo andian'ondriny izy dia rehefa azo ny antoka fa very ilay ondry anankiray dia tsy mitarejetra izy. Laozany aloha ireo 5:70 ao ambala ary na dia maizina sy feno tafio-drivotra aza ny alina ary na dia miksilasila sy tena hoe mampidoza aza ny lalana dia tsy kivy izy na sasatra fa mitady mandra-pahitana an'ilay very. Rehefa hita kosa ilay ondry rahonany sy kapohany ve na sotonina keo aminy mba hitanysany fahoriany sy norora ary ny tebitebina njo azy teo ampitedavana anazy ve? Tsy ny valiteny fa ataony eo antsorany ilay ondry efa anazy reraka ny renireny ka ampifaliana sy ampakasitrahana no hamerenany azy ao ambala indray satria tsy very maina tokoa ny fikarohana nataony. Rehefa hita ilay very dia miompifaliana sy haravona ny lanitra sy ny tany manontolo. Hoy Jesosy milaza azy manao hoe izao ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Tahaka ny alalan'ny mpiandry ety an-tanin'ny ondriny no alalan'ilay lohan'ny mpiandry ny andian'ondriny izay manerana an'izao tontolo izao. Aoka izany ho tsapantsika mandrakariva ary isika izao koa natsoina hiarasa lahy amin'ilay lohan'ny mpiandry mba hamerina an'ireny ondry ireny izay efa very ho ao ambala. Hitady azy ireny any amin'izay toerana mety sarotra ny azahoana azy kanefa tsy tokony ho kivy isika satria ilay lohan'ny mpiandry mihitsy no tsy kivy ihany koa hanavitra an'ireo efa niala tao ambala mba hamerina azy. Aoka anie tsy ho amin'ny alalan'ny hatezerana na fandrahonana na fikapohana na fitanisana an'ireo fahoriana sy ny orooro mampitebiteby no entina hoentina any amin'izy ireny fa mitovy amin'ny ataon'i Kristy amin'izy ireny tokony ataontsika. Atao antsoroka ilay ondry izay efa reraka ny renireny ary ampifaliana sy ampakasitrahana no hamerenana azy ao ambala. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampio izahay hanana fo mangoraka, ampio izahay hanana fitiavana ho an'ireo namanay izay efa niala tao ambala ka hiara-isalaha sy hiara-iasa aminao tokoa.
Raha misy aminay eto Tompo no anisan'ireo ondry izay efa very, mihaino izao teninao izao ankehitriny dia omeo azy ny fahatoniana rehetra. Ary ny risy-po ihany koa fa manam-pitiavana azy tokoa ianao ary tsy misy manamiloka azy ny pon'ny lanitra. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.